vao manenina ka mampalahelo koa indry izany rova ao fa ezaka mpianatra indry rehefa tafita sitra ihany akity zary rova fa ny afarany ty fianarany zanako mba nahoana mama Iando io indray zay ianao fa hampiasa saina sa te hiverina any amin'ny hôpitaly indray Mandrosoa fa indry ty fe rova dia tena tsy mamana heritreritra ny ody mihitsy maman manao karta malady anie zanao ty fa tsy te lalan'izany andao mody amin'izay efa avy zay roa volana nijanao andrita ty izay fa raha mbola tsy mampiasa ny roa volana karakara andre azy zay dia leo ny fasana ny andry azy tena mpamosavy anao tiry maman ka lasa anao voaka miaraka amin'ny vava tsy manontolo raha fanafody anasitrana na vavao mainka mivimbina poizina nonona voaka re risy mianaka tahin'Andriamanitra renareo ampalalako anao tsara ando manana ny maha izy azy io zanako io dia tsy manam-pazina mitovy amin'ny zanako ao azy koa fantatra ao tsara ary maman fa zany nanolo tena nampiazy eto ary akombony koa ny vavanao fa tsy mamaniady akory tsy nampianatra atsony fa inao raha tsy fitondratena ary mitaky angamba ny tsiny raiko ka tsy mamela ota fita mba ahitanantsika raha trahaino rina any vavandre akombona tsy milala fa tsy tongobola leo andry mihitsy raha mba misy olona kely dia ny andrapaka ihany ny tindry ho fantatra zany angamo ampifoany raha indry izay fainapasany hay mazava zany fa tena matinao ndraiko fa indry mampiteniteny foana ka sao nisy rorova mandehana amin'izay indry mandeha mody ary misaotra petsaka andry tamin'ny zava-bitandry rehetra Andriamanitra ny amaly soa andry torako izany ihany koa anao ry madame Sylvie misaotra petsaka anao satria raha tsisy anjanaka anao dia sairana tokoa izay tamin'ny fikarakarana ny tenako indrindra fa teo amin'ny fitsaboana tsisy tokony soranao zany mama Iando tsy misy manana ny ampy fa sambatra zay mifanampy ary ianao ry maman aza mila vanina mandehana ny lalanao mody asiana olona fa aza mieritreritra ny tenanao tsotratry ny aloka ka mbola tsara ody amiko zany ndry ka andeha ody anao inona ny fotsiny anefa sady izaho koa nena miala eto andeha hitady vola amin'izay fa tsy hipetrapotsy ny hihinana ny azo ohatry ny ataonao an-trano ao fotsiny ka tsy rarako zany tsy mila ndre manompoolona mahantra velona tahaka an'io zay ihany ny fantatro Sylvia ny vavany tsy atao be ange hono ka ny mamerina azy ny sarotra ary aza tositosika koa nondrobotry fa tsy fantatra izay anao kambana tadiny lasa ry Sylvia fa raha tsy ny fanetretena goavana nataoko taminao dia tsy ho tako izao mihitsy ny fiainanao fa mety anao angamba no nipetraka tamin'ny terako izao ny varitranona teny amoron-dalana sy nahantra taloha zany raha ando ay vare ay ampy izay ary mandehana amin'izay nareo mandeha ary ampy isainako sy anizako miasako izay mama Iando moramora ihany aloha ianao fa mbola amin'izay angely fatra naditinanao aloha mipetra sady za koa tsy miala eto raha tsy alalina avy amin'ny Samira satria tsy zao ny tokony meko azy ary ianao ry maman ndany ianao mandeha ihany fa ampidi-doza fanindroana eto indray rova misy tokoa natao hoe vorondolo ny tera-boromanga Efitrana misy alamasa tanjaka manak'izay nga misy indry mama Iando ka tsy mba mitsinjo zao farany izao no izy ihany fa misaora azy fa saman'olona ao ferena matory aloha mama Iando fa mbola ho avy ny andro tsy ho zakany tsy naninona ny kiponao zaitra tamin'ny netsika mafy teo tsy maninona ry rovaka rova mba meo kely ange ry akanjo bako ry
mandray fa misy sinary mitady ay azo-panafodinareo mianakaviny zany ao ka tsy mahalamody intsony andao ketsika mianaka mba hitanina kely ame tokotany a ary manomboka eto a ataoko mahita vehivavy nareo manomboka androany raha ohatra nendrenikiny daholo ny fondrendry mama ihany dia aloha tsy misy tsy anaka ny olona rehefa mbola tsy nidona paorina na fangiry firiny zany a dia matetika tsy tsampany velively mihitsy natao hoe manahoana ny lanjany fijaliana noho izany anaka dia asa malaky manary toky ianao fa andray andro mbola mety ovafo ihany izy ary eo vao atsampa sy anarina ny raha tsy nety rehetra vitany saingy efa tara loatra e ka mety ampitondra fahaizana sy taketra ny maro ka aleo fongorona dia ny meloa orova fa angamo atsika indray ny valifaty e tokoa moa an'Andriamanitra fa misy ino Samira manahoana eny moa manahoana zao ny fianaran-dry ao mbola tsy dia misy atahorana loatra eto roneny fa manahoana aloha fahasalamanao ary inona marina ny seho tato e iveriko fa tsotratrako atsony ange indry io rova e ampalalao madame Sylvie mamanareo iny a fa tsy mpamosavy akory izay nampilalao ody ary hevitra sitrapondry koa nge tato fa tsy nisy nanerindrina nampianasineny e fa ahoana kosa moa ny era tamindry zany niditra tato a dia tsy maintsy manao velomandrio kosa malato marina ny nao anaka fa hoana ry Samira inona kosa no mahabe fiavy avy any ary misisa ry Samira a manontany aloha ary manadiady vao manao zavatra fa mety hitandozy tena marina izany roneny a azafady tokoa kia toy na loatra mantsy ny foky nanaova mamanareo anahy teo efa napoziko ka azafady madama e raha tsy diso Sylvie ny anaranao e fa hoana laza hoe rehefa maika e za koa ane mba maiky e madama mosa mademoiselle sy ty indri dia mety daholo e fa hoana ke tiako be mademoiselle fantatry ny ty efa madamy fa tanzay fa potipoteako mivavaka teo avo tsatrako sady gajaiko ty fa mpangalatra mivadiko fantatry ty va e ina fa isa mody ty e ary taza koa nangatry ny vadinao fangalabadin'olo ny jifa faty aloha ny endriny teo vonoana faty any tsy toizy ny ty any tako n'izao Talakosy ka efa mora viako izy mama ianty nahita ve nahita ihany akerova fa mbola tsy ampy a fa tsy ampoatriny eo amin'ny 3 alina eo aky dia vitandray ny fidirany amin'ity tao am-pianarany ity a hay tsy ary dia mandeha anaty eroaingana fa sode sasan'andro se Samira sotra betsaka kely rova Andriamanitra ny amaly soandry malafo inona atao reo izay madama anana sa voatabia den sady tsy anana ny tsy voatabia fa mba mijerijery fotsiny fa toa izy aloha ny resaka reo e hay dia mandeha ana amin'izay ary e za koa mbola manomana ny volany manany mémoire sy mibokana dia tenanao izay Samira hoe ataovy tsara hoe fianaran-dreo sisy rova dia aza mieritreritra zavatra betsaka fa za koa efa kely sisa dia voafeniko ilay volany manana ny mémoire misaotra kely rova zay fa zay aloha falosako indria rehetra dia mandrapena mamayanto anaovana amin'izay ve ianao madama mazay
Na io koa be problema matraviny ery. Ny olona efa mianjy aby sy ianareo fa ilozako za tsy mahavita an'izay. Mamila fila. Mandiana koa mandeha dia sisiny ale. Ora vidalana. Tena tsy misaina sasatry ny miadana manala baraka foto zany dia ny ty Mba ianao ry mamoa azam-banetoko natao ohatry anao fa tsy serarina reo tafiditra eo mihitsy tamin'io. Azafady madamo. Fa ahoana ka izay tompo? manala baraka fotsiny fa ty Afanetako na akorotanao fa anotia zany asiro tena masay aletra ty tsisy mahorany ty tsy tena ao anatin'ny arena feno rano latsaka sy feno alahelo sasana tsy zasara koa raha matotia. Fantatsy fa manana olana koavana ianao madamo. Zany io. Eny tompo. Sady iza koa moa ny olona tsy hanana olana eo amin'ny fiainany izany a. Zany mantsy. Raha tsy madiso, fisaka ianao. Save. Eny tompo. Madamo Mary. Fa misy azoko nampihinanao ve? Iandro aloha ny anarako e. Zany tsara be. Sao dia mba ianao ary ilay olona mpaminany sy mpamantatra ny ho avy reny. Tsy izany mantsy fa ny tenako olona pino sady fakatoan'ilay iray any an-danitra izay be fitiavana. Indrindra fa itokiny maro ka Aza matahotra ianao madamo fa mba hiakan'Andriamanitra anao asa sotoanao koa. Raha ny tena marina kidy hiakan'Andriamanitra hamonjy anao sy ny zanako koa. zanako? Firy ary ny zanako ary isany anarana? Harenao mitady tsy eno Sambatra nefa izay mino ny teny soa ranomasina. Samy raha ny anarany zanakao tokana ihany. Manao ny fianarana eny amin'ny ambara tonga ambony izy ary amin'ity taona ity izany. Makana sa tsy makana ny voalazako. tsy hodana tranontsony angandry io an'io Tsy maintsy mody koa ka tangamo eriponao na ny sasaranao trano ipetrako fa tsy mbola eripony dada ihany. hitatsika eo zany Ka ona to? Inona izany no anampianao ny tenako? Andriamanitro, inona no ataoko? Tena nasika be mihitsy direktera fa androany ny farany andavako ny sara-pidirako mianatra. Tompo, raha mba sitrako ao ihany ny avy tamin'ny fianaran'ity mpanomponao dia mba ataovy mahita volony eny an'io. Ty misy taratasym-bola amin'ny anarako. Hosolony lanitsabonanao teny amin'ny hopitaly izy iny. Hosolon'ilay saram-pianarana nalainy. Zay Misaotra betsaka tompo. Vera sy lasana eo an'ilay Andriamanitra naniraka anao. tsy saorana ho anao koa. Velominao madamo. Nangapiana. tena manana baraka manina koa moa io raha mpanarana ny diandrainy ihany Voninahitra ny manao rery ihany. Amen. Samira? Ne? Zanako? Nahita ihany angany eny? Eny anaka. Saotra ry tompo. Ity ny saram-pianaranao manontolo. Ne? Fa ahoana indray ry anako? Ohatran'ny lasa kivy tampoka teo ianao. Fa nga sikilany daty iny.
ihany tsy malala zay ao anatin'iny aho e. Aiza ny olona nanome anao ny tironeny a? Zory maman asa mba tao mandroany amiko tsotra ny fetsiko teny an-tsendry any. Zaho koa rova asa verina amiko tsotra ny fanaovana tsinitsinina ny tirenanao tanao masoandro. Ka izaka nge ny tompon'ity seky-tironeny e. Jereo soniny io. Ka mitovy amin'io daholo izany ny sy ny rehetra tamin'ny seky nomeny anao taloha. Endrineny a, fa izy. Tsy fantatro re anako. Zaho sao mihevitra fa seky avy any an-danitra iny a, ary sinin' Jehovah ny hitany masitsika aho. Aza manany any moroneny a. Mba lazao marina fa vola be mihoatra ny lehilahintsika miaraka teny amin'ny hopitaly ange ity e. Fa aiza ho aza ka malalako. Zandrindry ary tsy afaka amin'izany ianao satria mbola zaza ary tsy nanatsafidy fa vao mainka aza nampirisianao hiala-hianatra fa efa mandova rembe ho ianao. Fa hono ry Samira, vehivavy nga zany zaka malalanao izany. Fa za ve veriny fa saron-dano nambady vehivavy taka e. Ka tena vehivavy tsotra zao anie nanome an'io seky io e. Tena marina e. Aileo amiko aty daholo ny fahakamoana sy ny fahadondronana e. Fa inona koa moa sady ny mahoranao amin'izao fiainantsika izao. Efa impiry moa miteny aminao fa rehefa te hiasa ianao a dia ananganako tranombarotra goavana sady mihaja kanefa dia mbola ilozanao mivarotra mifatana ran'olona eny ihany. Ka aleonao za hivarotranana sa hivarotena re? Za kosa aloha tsy hampiasa ny vola maisonao mandra-pahafatiko izany e raha mbola mavita koa ny tanako roa. Ka izy ary ny andovan'ireo arembentsika ireo e. Modorako ireo sa ariko fatany avokoa rehefa tsy tenao. Sy anaovanao azy ihany tsy raharahako fa ny ahy dia tsotra ihany. Tsy maintsy miainga amin'ny ariary aloha vao tonga matapitrisana ka leo aloha izay varotranana ihany. Tena aloha Sarahando apeo fa tsy hitako soa izay hevitra. Atiako amena moa anao ry madame Sylvia. Raha anana ny tadiavinao a, dia rehefa mamboly be tabe anay dia omeko izay laninao ianao. Tsy izany raha anto fa latsampananena na kamela vonjy amindria. Latsampanenena na. Ankehitriny ity voatsapako fa tsy nety nataoko andria ary latsampananena na ankehitriny. Dia izay zaika izy rova ny zava-nisy fa tsisy fiainako andria satria ohatra ny mpiravavy retam-po ampiko nitondrako andria. Misaotra kia na izany aza nefa kely Samira toa mampistery ihany ny fiainanareo mianaka. Ataoko hoe na mahery sy matanjaka aza ny finoanareo an'Andriamanitra nahazy a. Dia hoe izy ve izany mamatsy volanay ozy ndria? Mety ho izany. Olona efa nitsipina zoridira. Dia rehefa eo nandeha nyvonoana ho faty dia tsisy nahita tsony na maty na velona mandrak'androany. Dia mbola azo inoana ve izany ozy indray fa anambola be amatsinanay sy nendray? Andraso kely hoe. Finona koa na lasa sain'andry tampoka teo? Ohatra ny misy ifandraisany tantaram-piainan'ny raintsika roa. Mety fandry finjavatra fotsiny ihany angamba. Ndry fotsy za mainty. Tsisy ifandraisany e. Ka mety hoe zana nahaka ny tarihan'ny mamanay fa andrina nahaka n'le tarihan'le dadatsikako. Ka tsy antsony eky izao ny problème koa. Ny ahy efa nafoky tahaka ny maty. Fa zao a. Latsampanenena na. Ankehitriny ity voatsapako fa tsy nety nataoko andria ary latsampananena na ankehitriny. Ay tsy mety tokoa ny mandrombaka ny anjarany hafa. Manakeo fa tsy verivaina ny fandeferana ary ny rariny sy famarinana dia tsy ho levona mandrakizay.
Tsara kely rehefa mba mahatsapa sy miaiky ny adosoana. Mba hamporofony zany a dia ho tapa-kevitra ny amerany sasam-pananany navelan'ny Marcel ho an'ny Samira zanak'indry. Izao nisy ry madame Sylvie raha ny momba an'izay indray dia oka avy hatrany. Tena marina zany lazaiko anao zany ary sady izao fa tsy akandry ela tsony. Ka tena marina koa ny izany fandavana kitsirana ataoko anao izany fa tsy misy fialasalamina dia kely akory. Reto ny volanandry tamiko vova. Za mihitsy mamerina azy amindry fa tsy neny satria ny antony zava-dehibe amiko loatra ny zava-bitandry tamin'ny mianaka ka tsy ho adiniko mandra-pahafatiko. Ao ary fa ataoko andreo tokom-pananandreny meko anareo e. Naomendry adahoana raha fananandray ny zanako ray manontolo dia tsy mila raha tsy hoe alalana avy amin'izy tompony ihany angamba. Izy tompony? Samira, vola be ny reto ny mendry areto e. Mihoatra lavitra noho namonjeko anareo. Sady za koa ngamo ny teny hoe avy ireny ny vola fifanafokanaareo angereny e. Tsy haina ki mampiasa an'io vola be io aleoloha izy ionina sy hipetraka amin'ireny varobarotra kely efa fanao fahitandry ireny. Zany angaka androna kanefa ahoana indray manahirana tokoa ny manao soan'ny mpanan-karena fa voavaly ety an-tany any. Izy tompony izay efa lasany amin'ny vary sy mifodena mandrakizay firendrana sandry e. Izany indrindra mantsy sady efa nafoko takamaty rehetra koa ny fananany e. Fa mba inona avokoa ty fiavana vononareo mianakavy miamby tsy feno tsy tia vary moaka ty e. Tsy hoe miavina fa tsy tena andratsy re tompoko. Ary maninona koa ny mbola zaraina fa tsy gasana rery ihany e. Ary lazaiko anao ry madame Sylvie fa raha ny ratsiny tsy manapatapera dia tsisy nanao marina daholo ny olona. Fa ny soa atao amahatra tsy voavaly mandrakizay angamba fa Andriamanitra mamalaza ary izay mba fandrio. Ka mihevitra koa ny amalifaty zany dry. Tsy anjaran'olona mamaly faty fa mampafantatra ny adalana fotsiny. Eny fa na ny tsy mety ataony te anontany indria hoe maninona mifamitaka. Mamitaka? Mba tsy aminondry ny rainy zanako nanaovako sorona ny fitiavako na ny fitiavany ahy. Nefa dia mbola ny vinondry ihany izy nandao ny tany tateoriana rehefa avy napatra andry. Tapaka ny hevitra ry Sylvia fa pahalalako ny Samira zanany amin'izay ny momba azy rehetra. Ka anjarany no mieritreritra sisa hoe andray ny fananandrainy amindry izy na mampitandrina indray raha ando aoka ny aferantsika lehibe mba samy hijanona sy hipetraka ho antsika mangina ihany fa raha tsy zany dia ampalalako ny ray ny zanaka indreny amin'ny varotsy mifotoko indry mazava. Zany angeky mahatonga ny tompo manao hoe manaova soa amin'ny mahantra fa izay ataonareo an'ireny dia efa ataonareo ahy koa. Tsy indry koa ny tompo-pandarana amin'ny fiainako rehetra e. Fa Andriamanitra rery ihany. Velomindry ary mandehana fa mbola iaona. Raha tsy diso dia mbola manana mipetabe ilay vola ambiny anisandry fianarandry iny. Fa ahoana te? Tsy izany mantsy anaka fa efa mba leon'ny mandeha maraina koa ny tirenao mahantra anaka. Sady efa leon'ny taninandro mivarotra anana eny amoron-dalana isan'andro. Neny mba hereto kely aloha efa kely sisy sady efa mba ho tafita nge ny tenako e. Dia amin'izay fotoan'izay anjarako indray mampiadana ny neny izay vao manambady. Tandremo anaka. Mbola tsy tafita akory ve ianao dia efa tady hivadika sy hamitaka an'ilay olona tianao sahady. Hamitaka ahoana moroneny? Ny fanaraka nareo tamin'izay. Fa raha vao vitanao ny fianaranao afaka 5 taona dia miverina izy ary atao amin'ny mariazinay. Izany indrindra anaka. Ka nahoana no mba andehanako am-pahamarinana ary neny satria fantatro fa tsy mahasoa ny tokantrano-pianambadiana ny alatetsy sy ny fitiava-kely. Dia hieraminy mba hangataka fotoana kely ahafahantsika mianaka manomana no avinao any aoriana any. Ka raha tsy manaiky an'izany izy dia mino aho fa hanome vola vetrana iny anomanana no avinao. Ka raha tsy manome koa izy neny everiko fa mba olona matahotra an'Andriamanitra sy hantra olona ihany izay olo tiako izay
matoa izy a natoky a ary nanome vola ahafahako manohy fianarana tamin'ireny vola efa laniny tsaboako anao reny. Ka zany anaka mba te iotra rery amin'ny herin'ny tenako manokana e. Ka mino anaka fa raha mba menao ampiasako le ambolany dia Malahelo anefa neny malalako milaza aminao fa tarakely ianao. tarakely fa ahoana? Efa momeko mba hiavotany rova amin'ny fiainana amin'ny vola sisa rehetra. Zany be tonga amin'ilay voalaza amin'ny baiboly manao hoe ny manana dia hanana ihany fa ny tsy manana kosa dia ny kely izay mba hananany azy esorina aminy. Asa dinao kosa nefa neny a fa hoy ny tenin'ny soratra masina hoe izay mimena maimaimpona dia aoka mba hanome maimaimpona. Safa moa resy anao anaka e. Sady ianao koa ny vola ka zafy afaka andetenao amin'ny fanananao. Aza manao farateny toy izany ianao roneny a. Raha tsy fonao iny a mbola afaka alaina any amin'ny rova. Nefa izao ny tadidio a mba navita soa tamintsika ihany rova. Nandany vola seripo izy ary mbola saika hanao sorona ny tenany koa izy mba hitady vola pitahana amin'ny fianarana. Ka nahoana no Anaka marina loatra zany fa zany ho adala. Izay no mbola mahavoantsika zanak'olombelona matetika dia diso tena loatra ka tsy mahatsiaro ny soa nataon'olona. Hany ka lasa zary valifaty amin'ny raty hatrany no asetry amin'ilay olona mba nanao soa. Sotra ny tompoko fa vita somatsara iny fianarantsika dia samy tafita amin'ny tanjona izay indritsika sika. Fangamo dia vita misaorana fotsiny. Fa tadavinao mbola piny iny? Dia hoana zany toy ny fiarahantsika. Mba samy natandro tena ihany manko tsika sy ianao tanatin'izay fotoana maro izay. 5 taona be izao. Voalazanao kanefa aoka ao ajaina ny fanarahana. Ekeko fa nifanaraka tokoa izao sy ianao samy raha. Fa natao ary fanina mba tsy hevindrebireben'ny hafa amin'ny fitiavana ny fiarahantsika fa tsy tena fitiavana akory. Kanefa Ka nahasoantsika sy ianao zany satria neverin'ny olona fa tena miaraka tsikotsika dia tsisy nanelingelina tony tamin'ny resaka fitiavana. Kanefa nahasoantsika zany satria nahafahantsika nanatotosatra amin'ny faran'ny fianarantsika. fa ankehitriny kosa Samira dia amafisiko aminao fa tena tianao ary mino aho fa tsy andahy izany ianao. Efa voalazako taminao ohatrany amboloany ry andro fa tsy tompon'ny tenako tony ange zafa efa manatompo e. Ary voatoa zany na voaray afatra tamin'ilay olo tiako fa tonga eto fianaratsoa izy dia iona tsy hoe izay. Aza manao an'izany ianao Samira, dia isanao tokoa ve? Andra, marina fa tsy nitsahatra ny tory fitiavana tamiko ianao a. Nefa tsy mbola miova ny valim-pangatahana izay nomeko anao manao hoe miankina amin'ny fanajantsika hatramin'ny farany zany. Indrindrandrindra koa amin'ilay olo tiako miantoka sy mampita amin'ny fianarana. Olo tianao ve Samira dia tsy mba nanana fotoana na dia indray mandeha monja mba hiaonana aminao tanatin'izay 5 taona izay. Aza manaiky ampiasonin'olona zany hoa. Kanefa dia mbola nanaja amin'ny fanarahana izy hatramin'izao. Ary izay efa voalazako anao izay fa efa eto. Ka nataonao tongotra fiakarana fotsiny zany bandy. Andra, tsy zazakely akory ianao fa efa olon-dehibe ary tsy olon'olom-poana koa fa matoa efa mba manana maîtrise en droit. Minoko fa mba handanjalanja ny fitiavanao ka hipetraka sy hijanona amin'ireo amin'ny fanarahana. Eny ary, azafady indrindra raha navavy. Izay tia tokoa mantsy adala ka zaho menao tsiny. Saraka tsika izao, hamonjy ilay olo tianao ianao kanefa mba afaka manoroka ny molotra ao rovy. Tsy avetrany ry Andra. Raha eo amin'ny takolaka roa ngamba dia meko ianao fa raha ny ankoatr'izay aleo mba ho an'ilay olo tiako rery mandrakizay. Eny ary, manaiky sambatra loatra izany olo tianao izany Samira. Kanefa mba mivavao ahy mba hahita olo tiana toanao, mahate-kazo tokana toanao. Satria izany koa mantsy mba tadiavin'ity tanindrazao antsika ity mba hitondra azy veloma ary. Andra, raha mety dia azovana ny numéro téléphone-anao a? Kanefa dia tsy maintsy hopoteko ny pisoko ary ny anaranao aza ho fafako atao boko mba tsiritsiritako lava ny vehivavy toanao. Eny tsy hita toanao marina. Veloma ianao.
inona kory taratasy miantony ry e. Ina ry ty madame Sylvie ojarely latra ireto zavatra ireto no anadinana anao dia ny eto an-tany tsy ho ela fa miomana. Voalohany noterenao mba hitianao ny fokofoka nambabonao ny fananako nahoana. Faharoa nampidiranao lehilahy tao anatin'ny tokantranoko dia noroahanao aho rehefa avy nampahantrainareo. Inona ny antony? Ary ny afara teny am-pitipinana fakom-bahoaka ny tenako ary nanaramanao mpamono. Mahatsiaro miadana ve ianao ankehitriny ary ho voavidinao ve ny rako? Farany, iza marina ny ray ny rova zanakao. Mila valiny maika ireo dia apetrao eto ihany ny valiny an'io alina. Marsial ilay akangasisana namborana. Marcel fagahina mbola fialana oralanto oralanto tadidinao ve za? Ohatrany tadidiko ihany a, indrindra ny feo. Efa voalazako anao fa za tsy mba mamitaka namandaingy. Tamin'izay fotoan'izay a dia nilaza fa tiako ianao. Tonga ary ankehitriny izy ary ara-fantatro. Raha tsy diso a zaka Voalazanao. tena marina ve? Efa nanam-piovana ve ny fanapahan-kevitra tamin'ny fotoana lasa? Mbola tsy miova omaly san'io ary mandrakizay. mafy tika aleo marina enjeny ombo masika toy izay enjeny eritreritra. Tena tsara loatra kanefa dia ho afoinao amiko ve ilay tranombarotra goavana be sady mandroso io? Ary moa ve anak'izany raha ihany koa ny reninao? Afaka foky io raha nony aminao ka fa raha ndreniko indray tsy afaka ny anakana amin'izany mihitsy izy satria heripoky manokana io. Izao anefa rova za tsy dia mila herim-pombehivavy andravaka ny tokantranoko milohan'ny fanambadiana fa tsara ry mba fanindriko raha toka miainga amin'ny tsy misy tsika ary ihany vao miara-miary. Izany dia tsara angamba raha toka omenao na averinao any amin'ny silvireninao avy koa aloha ireo herim-ponao na ny tranombarotra ny sasaranao milohan'ny andehanantsika. Afaka androa andro na 3 andro. Aleoko dorana toy izay omena azy. Ho valiko ve ity? Raha tsy ho valiko moa inona no mety izy io? Ary mba izy foana reo va no tsy mbola mety nitrana hatramin'izao e. Ny andro dia efa manomboka memaizina ihany. Tsy maintsy valiko ihany ity fa sao ahitany-doza dia apetrako ity ihany. Fa zao ry zaka
Any misy an'izay raha matoa mampalahelo izay iandony ianarana vao navita mananjanaka tokana izy ary vao navita ny fianarana mampitsara azy vao andro vitsivitsy izay ny zanany dia sitrako raha omenany reniny tranombarotra iray manontolo. Tsy nampoizika hafa kosa ny safidinao zany a kanefa moa rehefa zay hoe mifantatrao fa mety maninona moa fa mpanaraka e. Dia ahoana zany ny programantsika? Marsial ao ambadiky ny fahafatesana ve mbola misy famiteny sy valifaty mo ny fahotako no efa mavesatra loatra ka manenjika ny tenako andro manandro andro manalina tsy mamela iaina malalaka mandrakizay ao anatin'ny fahasambarana mifona mibaboka satria efa mafy loatra ny fankalanjanako ny tenako hatramin'izay ary efa neniko hatramin'izay izay ratsy rehetra vitako. Marsial vonoy aho anaradianao dia aleoko maty fa tsy zakany saiko intsony ny fangiry firiana eto an-tany. Tsapako mantsy fa ireo arena sy vola izay no everiko fa loharan'ny paradis eto an-tany dia zava-poana ihany rehefa teo ny tsy fitiavan-janako. Ireo olo tiako izay nosoloako anao indray dia ny arenako sy ny zanako vavy no tetehany fa ny fitiavana ahy tsy nisy akory fa fitaka fotsiny ihany tahaka ny namitahako anao ka aleoko tsy misy farany tsy zanakao rova mafandray ny amaranako ny fanontanianao dia tsy misy fiadanana sy filaminantsaina mandrakizay ho hitan'olona itsony ao ambadiky ny rana latsany na famonona olona Sylvie. Zao ary atoloren'izany olona izany ary mifanananao rehetra dia eto izany no fotoanantsika raha afaka pitso eto ihany a. Zay zany azafady mono a mbola misy fanontaniana tokana tiako apetraka aminao raha tsy mahadiso. Fa mba inona loatra ho any tena mba hitiavanao ny tenako sady tsy hafoizanao izay tenako izay tsy mbola fantatrao akory. Everiko angamba fa raha hitanao izay zanako izay dia mety hitovitovy aminao izao mihitsy. Sady koa tsy vitan'izany fa mbola amoizanao ny herim-ponao na mifanananao rehetra. Tsy fantatro ry zaka fa vao nahitanao aho dia babinao ary nanomboka teo dia tsy ndra raha fitiavana tsony fa dia niandry hiverenanao na hoelana vaingana kanjo moa izao tsika tafahoana ihany. Saraka tsika saraka vetivety fa azadiny ilay fotoanantsika raha pitsy eto ihany firy moa alao misivy maray zay atapio any raha iraisana angamba marina raha tsy mety ho isan'ny zanako ihany ty kanefa sorry sy mianaka mety ho gaga angaminareo raha lazako an'izao vaovao izao kanefa moa atahoana fa tsy maintsy mandahoanareo mianaka ny tenako. Fa hoaizy ndriry rova eno ary neny andeha hanambady ary izy mianaka ao fa ho atolotra anao daholo ny tranombarotra sy momba azy rehetra ary ny atao taratasy makasika azy rehetrarehetra tiana clé dia mampipio aty mamaiando mandra-pahitandry aza ary mba izy tampotampoka neky izany sarotra amiko ny hanazavana anareo mianaka momba azy satria izay mantsy efa mifanaraka fa
tsy ampahafantarina nizaniza momba azy iny fa na dia ny anarany fotsiny aza tsy afeniko anareo mianaka fa na ny tena koa zany dia tsy mahafantatra na inona momba an'io e afa-tsy ny anarany fiantsoana azy fotsiny dia izay. Zany hoe raha azoko zany dia olona tsy mipetraka eto Fianaratsoa io fa avy lavitra. Ndry zany any ery Samira ka ohatra ny efa mandray ny asa mampitsara ndry sahady e. Fa mba iza aloha ny anaran'izany olo izany rova? Efa voalazako fa tsy azo atoro an'izaniza hatramin'ny anarany hoa. Fa iza nefa na eno sy ahitandry eo rova? Sa lasa tsy matoky anay mianaka indray ndry ity ankehitriny? Tsy azo atao ny finatry ny loha samangina fa andriamanitra ao an-tampony koa mba jeriana ary izy mianaka. Efa natandrina tsy hampirafy azy ve ny tenako raha ndritra amin'ny fotoana maharitra. Ka izay andro sy fotoana kely sisan-drasana ve dia hamadika azy amin'ny fitononana ny anarany a? Tsy a? Marina ny anao anaka fa zao ary atolory ihany fanananao a fa vonona ny indray an'izany satria vokatry ny atsemboandry ireny. Raha misy moa ny farasendrina amin'ny tokantrano sanatriavina dia vonona ny amerina azy amindrindray. Ny aina koa moa tsy mifametranaka ka na maty azy dia io samirara vavindry no andraisandry azy indray no rinany. Mety koa izay raha ohatra tena tapa-kevitra ny tsy maintsy andeha andry. Tsoriko amin'indry rova fa tena malahelo tokoa mifoko amin'izao diandry tsy fantatra na hoaiza izao. Nefa tsy maintsy mitsotra anao indray izay sineny na dia noho ny soa vitandry taminay fotsiny azy. Marina izany anaka. Tsara mantsy ny fanaovana ka rariny raha tsy fankafoy. Kanefa na izany aza dia mbola misy mananteny izay mianaka fa boribory ny tany ka mbola eona ihany tika. Koa maleova malasana sombiny aiko. Ny tompony aky tadanandria ary ny sandriny mahery arondry manoloana an'ireo asany maizina raha sanatrika izy. Misaotra kia. Anio dia atody aty aminareo mianaka fa raha-pitsy maraina vao mody sady manao velomany mama. Fa hono anaka, efa mba mifakazo tokoa moa nareo mianaka ankehitriny. Mbola tahaka ny omaly tsy miova ary vao mahay mitombo aza mifankalako azy. Fa zany hoe mety zao farafahatan'ny tenako izao angamba dia tsy maintsy mifanao veloma ihany izay mianaka e. Raha azoko re zany dia mbola tsy malalininina amindry andeha anambatsy andro indry rova e. Izany indrindra sady mbola aiza koa ny ahazo azy e. Asa manao an'izany ianao anaka. Marina fa nanao ny tsy nety taminao angamba ny reninao. Nefa tavoatsanao foana anaka fa na ratsy na tsara dia reninao foana. Sady omeny isany tsara koa nefa ianao e. Ka noho izany anaka dia amin'izay vitanao tamin'izay ka mandefera ary mangatatsotrana avy aminy. Marina kia izany a, izay tsy miady olom-bodo fa izay tory fo mpamosavy. Ary tsarofo koa fa raha mahay mamela heloka etỳ an-tany ndry dia voavela koa ny heloko indry raha izay tonga any ambany trano. Ary raha sanatriako moa ka efa maly ratsy ny olo zanak'olombelona etỳ an-tany dia mba hanao ahoana nefa raha ny fiainan'izao tontolo izao manoloana ny fitsaran'ilay ray any an-danitra. Eny ary misaotra anareo mianaka fa dia tena reny sy raha vavy tokoa no nandraisanareo fa tsy namana fotsiny. Samy mahereza dia samy mivavaka ho an'ity fiainana mandalo feno mistera ety an-tany ity. Marana ihany ity andro tsy nody rova tena efa mitombo ny fankalanjanako aka manangatra ve no aty sa irova zanako mihitsy no manao sanga mahery ka maray tetika amin'ireo fahavalo mampanao antony taratasy hafahafa tony. Tsara koa ngamba ny lazako aminareo roa vavy amin'izay fa ho tanterana tsy ho ela amin'ny mariazinay sy toany. Tsara koa izany tapa-kevitra ihany izany neny a. Ela koa nge nijaliny indrangahy andrasany sitrapony neny anambady izay. Eno ary Samira, na za koa aza ny mba nahita ny fitalaon'ny indrangahy iny teny an-tsena mba hoe hivadiana zareo e. Fa ina aloha tena natapa-kevitra amin'ny mama ihany anambady azy tampoka teo e. Tsy tampoka kirova fa efa voadiniko hatramin'ny ela. Ihany efa niteny fa tsy hanambady raha tsy tafitako soma tsara ny zanako e. Saotra ry neny malala, tafita tokoa ka efa handray ny aza mampitsara tsy ho e. Zany ve tsy araka hivoaka anambady avokoa tsika telo mianaka? Zany indrindra satria efa laza tamiko izy fa aroso tsy ho ela hono ny mariazinay. Efa nahita azy tokoa ngandry? Eno mbola tsy nahita azy mivantana fa mifampitelefona fotsiny izay.
Efa dondona mihitsy kory ny izany. Ino akery Samira? Zany dia averana ny antsika. Ny nareo aloha sao dia mbola ho ely e. Ny anay zany nge ka andro sisa no isainy e. Satria tokoa moa efa tratrako mivaroaka tamin'ny zanako izy. Tena tsy mody rova. Sambany teo amin'ny fiainany mba miala mandry. Ary le taratasy io mba nisy nakatao ihany. Sahiry mianaka. Samy mitondra mbavaka an'ity fiainana mandalo tia. Fa raha sitrapon'Andriamanitra dia mbola iona ihany sika. Tena mampalahelo ahy iny zasy io. Kanefa tao ahoana moa. To zary lasakanga sisa nanamborana izy ka dia lasa mirenireny fotsiny tsy fantatra hoe aiza na aiza. Tena tsy eo tsony le taratasy. Tena nisy naka tokoa. Neny tsy matokolony loatra izany olona milazana ambady androvo izany. Nahoana moa rovany tsy mba sain'ny teny antsika momba azy, efa na dia ny anarany fotsiny ihany aza. Eny tokoa alasa saina tokoa anaka. So dia mba misy tetika hafa mba hatekotrihan'izany olona hiaraka amin'izany ary. Aleo izany io mana vetivety dia andeha. Fa andeha ho aiza anaka? Ho arahako izay alehany fa tsy avelako matimaty foana any izy. Ary haingaikaingana ary anaka. Sady izy koa ne mbola andehanao velomany reniny e. Dia aleo aloha izany io mana vetivety ny any nefa na izany anaka dia mba mailimaily ihany. Dia andro iny manomboka mitongodia azy. Dia zarery izany ny tebiteby eto. Andeha ary mety tsy hiverina tsony. Azarana ranomasy ry mama ny lalako fa mbola liafitra ny diako a. Mivavahama foana fotsiny ry nena. Zay bizora lasa lavitra. Mahiresa sombony aiko a. Ny tompony ombanareo roa ary ny sandry mahery aronareo. Tsy firanao fa andeha hanambady raha tena tia marina ianao. Hanambady? Sao mba tsy rariny loatra anaka. Fa nahoana kosa moa ry mama? Ianao nanambady, nampahantrahanao sy ny vononao, nefa dia mbola neverinao fa ho rariny ihany. Ka nahoana no rehefa mba tojo amin'ny anjara koa ka andeha, dia lazainao fa tsy rariny tsotro izao. Veloma. Rova. Sefa lasa? Tena misy zavatra tsy mahasafa ihany fa aleo koa mba iomana dia arahako avy aty aoriana reny. Sady iza koa ny tadiavin'izy roa vavy asa saina rehetra. Mifona anaka. Mety izy ianao ianao e. Manomboka izao dia lazako aminao avokoa ny marina rehetra. Alohan'ny andazanao ny tirenao mahantra. Meno anao ary a. Ary mitsangana teo anao ry mama a. Andriamanitra tokana ihany tokony andoliana fa tsy izay olombelona tahaka a. Dia meno anao a. Tena marina izany anaka. Tsy afaka ny amitaka anao intsony amin'izao ora faran'izao satria nda tsy vita pasana ny renako. Fa ahoana no mahatonga an'izany ry mama? Tsy azoko sady tsy mampino. Dia mama ihany izany ilay vehivavy nanetry tena nanao sorona fitsavany mba tsy hamonoanao indray izany. Eny anaka. Iraky ny maty aza mba nanao soa azy ireo hatramin'ny farany. Hany ka nantranombarotra kely teo an-tanako aza natolotro azy ireo avokoa. Fa ianao kosa ry mama a. Tsy njao ireo vokatry ny saindratsinao fa tsy maintsy mandeha azao dia izao. Rova. Fangaviko farany aminao raha mba sitrakao. Lazao. Rova, andeha hanambady fa ianao dia tsy mba nasianao an'ity renao mahantra izany salova tavan'izany olaka fady anao izany.
Ke fa nilazay koa tsy fakamboty resirina fefa maty ianao. Andray ro dia efa faty mitsangana fotsiny izany fampiranao ato tokantrano ato hatramin'izay. Vita avy ny teninao fa andeha e. Mangavianao ary ro fa mba hitondra ny fitofianao rehetra fa asa mandeha amin'izao. Ary farany ny aina tsy mifametra. Za koa hiala amin'ity toerana feno fangiry firena ty fa ho eo amin'ny samy raha daholo ny arena sisa rehetra. Tsy tokony anjaran'izay naka ve ny mamerina e? Eny ary anaka raha izay ny sitrakao. Satria sika olombelona ihany ry maman miloloha lanitra ka mety ho lena ary mandeha tany ka tsy maintsy solafaka. Tsy misy olona tsy diso koa fa izay mikely bebe manao ny ratsy fataony hatramin'ny farany no melohana mandrakizay. Ko mamela anao ary maman ary ianao koa ilaiko mba mamela ny atsoko rehetra vitako napalahelo anao hatramin'izay. Misaotra anaka tsy nampoiziko ary mamela anao amin'ny foko rehetra koa ary misaotra anao koa namela. Maman tsoforanao amin'izay ty zanakao mahandro haka fitafiako rehetra dia andeha. Tsotranao anaka mahaly Jehova malasana Andriamanitra ny hitantana ny dianao tsy ho solafaka amin'izay ele ary mitsangana ary mandehana andidy ianao ahita ny tony ary kapa ahita ny vanina. Misaotra. Io eny fa miandry so ihany aloha fa lalakely ty fa raha rabe na nahirana tonga dia niraisiny tamin'ny fiara eo io dia lasa efa mba vonona koa nefa ny taksi ny faiko anjehako azy raha ohatra ka izany ny seho. Io Samira tsy lavitra eto koa izany rova. Fa tsy ho avy ianao. Ty rova za tsy mba fandainga. Misaotra. Eny ampy ako izay fotoana maharitra ny andrasanao azy zay. Enina dia tsy nahazo volana dia ariary tamiko azy ianao dia tsy niova tamin'ny dina izay nifanaovantsika ka naharitra hatramin'ny farany. Satria tsy nivola makarena ny tiavako anao. Fa hono ary rova mba azonao lazaina amiko ve? Tamin'ny voalohany dia tsoriko aminao fa saika nataoko fitaovana entina handosirako ny reniko fotsiny ianao. Fa rehefa nahita ny alamem-pananao dia sy ny fotoana ny ianao dia tonga azy tena ny fitiavako. Marina raha tsy marsialina mihitsy ty. Ohatrany eo mihitsy ny ilay akanjo nanaovany tamin'ny anainy eo nafarany. Ny aho kosa rova dia toy ny zanako no niheverako anao fa mba hierovako ny tenanao tsy ho potipotika foana amin'ny resaka fitiavana dia noho ny olana izay mianjady aminao indrindra dia tsy maintsy fitiavana ihany no nampanatenako anao. Andray kosa raha azoko izany dia mbola fitaka amin'ny behivavy izao ataonao azo fa tsy tena fitiavana akory. Tsy rova ienoinao tsara aloha za. Ka ianao tady vadika ka. Tsy izany fa izao ampy nahatsapako fitiavanao ahy izay zavatra vitanao nandritra izay fotoana izay ary nahatsapako fa mahatotsaina tokoa ianao na dia mbola zaza azy ka everiko fa raha tena anjarantsika ny hiaraka dia hifanambaditsika. Ve mba izay fa ina aloha tena natapa-kevitra anao hanambady aho. Tsoriko eo aminao anefa aloha marina fa efa niteraka ary tena mitovitonao aminao ny zanako. Tsy mampaninina ahy izany e ary mbola tsy mampiova ny fitiavako anao. Tsy afaka ny fanambady izay sy ny renin-janako eny fa na dia tiako aza ny reny tamin'izany andro izany. Tsy inona akory ny antony fa noho ny setrasetra ny hafa izay tsy iza tsy akory fa ny reninao ihany. Ianao izany tatany Samira? Eny eo indrindritsika izao tsoriko eo aminao aloha fa tena tiako iando ary tena nieritreretiko mihitsy ny tena hanambady azy natsaiko hatramin'ny farany izy kanefa indrisy fanamadika.
noho ny fahafantarako ny zavatra rehetrarehetra io fantatra fa tsy nanahajahatra amin'ny farana izy ary tsy haintsony ny fona. Oka fa mazava zay zany tena natapa-kevitra anao anambady aho. Kanefa tsorika aminao fa mbola nisalasala hatramin'ny ora farany ary voaporofoko tamin'ny taratasy izay nomeny Sylvireninao fa ay tena tsy zanako tokoa ianao. Isa zany ny raiko? Joany no anarany. Joany? Joany. Sa kosa anarana tsy anarana mitovy fa tena i Joany ilay anambady ary atao mariazy amin'ny ando reny ny zanako mihitsy. Io akanjo sy fomba fitafinao tena tsy foiny. Ndraso fa anatonako eny. Zay indrindra, eo indrindra tsika izao.